avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Extra propra. Ndana tunde vidzo dezo. Fa you met be am now. Antsiray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643, manantona anao ny fampindramam-bola. Manolotra anao ny vaovao. Mazava zao fa ireo arem-pirenena nana Madagasikara no mahasarika amin'ny Frantsay eto amintsika. Ampitondra izay mampamitra-panontaniana raha tiana vonina hiady ho an'ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Fifanaovantsony mpiara-miasa teny amin'ny lapa-panjakana Iavoloha, fijidiana toera-manatantara teny amin'ny lapa-nandafy avaratra. Ireo no isan'ny nanamarika ny vahatongava ny filoha Frantsay teto amintsika. Maro ireo tonga nanatrika ny sorona masina lehibe ho fisaorana n'Andriamanitra teny amin'ny ekara Masinda François Xavier Antanimena androany noho ny fahalasan'ny Papa François. Tsy mbola tafapetraka ny asan'ny syndicat ho ny Conférence des Travailleurs de Madagascar. Fotoana izao tokony hitadiava ampitondra vahaolana indrindra manoloana ny fanapahan-kevitra ny fanjakana Amerikanina. Nesoro ny fitsarana tao anaty lisam-pifidianana ampitarika ny antoko-panohitra lehibe ao Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam amin'izao fotoana izao. Tranga izay manilika azy tsy ho isan'ny kandida hifaninana amin'ny fifidianana filohan'ny pirenena ihany koa. Miantsy hipirian'izay. Migadona indray ny amin'ny valoralina fotoanan'ny fampalalam-baovao eto amin'ny fitalavitra kolo atina ny araba ato amin'ny kilasy tongovavy manasa anao ihany koa anaraka ny atsipirian'izay ho any androany ompana betsaka ao anatiny fitsidiana ara-panjakana ataon'ny filoham-pirenena Frantsay eto Madagasikara sika famialohan'izay matoa andatsoratra vetivety. Tena vonina hiady ho an'ny firenena sy ny vahoaka malagasy tokoa ve mpitondra fanjakana izay tarihany Andry Rajoelina amin'izao fotoana izao. Sahisolelaka mandrakariva amin'ny Frantsay noho ny fananan'ilay zoam-pirenena Frantsay. Mazava zao fa ireo arem-pirenena hanana amin'ny Madagasikara ny mahasarika ny Frantsay eto amintsika. Matoa andatsoratra. Enim-bolana mialohan'ny fifidianana filoham-pirenena, nesorin'ny fitsarana tsy ho ao anaty lisam-pifidianana i Tidjane Thiam, filohan'ny antoko demokraty ao Côte d'Ivoire. Anton'izany raha ny voalazan'ny fitsarana ao an-toerana, ny fanariany ny zoam-pirenena Ivoirianina ka nangatahany ny zoam-pirenena Frantsay ny taona 720. Midika fa tsy ho afaka ho isan'ny platsaka ho fidiana ho filoham-pirenena ao Côte d'Ivoire ny tenany ny 20 Oktobra 2024 avy izao. Nateo aza ny fanafoanana io zoam-pirenena Frantsay io, nataony Tidjane Thiam ny volana Martsa lasa teo. Tara loatra zany hoy ny fitsarana, ary tsy misy ady hevitra intsony ny fanapahan-kevitra noraisina. Io fanapahan-kevitra io izay miteraka resabe ao Côte d'Ivoire amin'izao fotoana, ary samy manana ny fomba fanehoany hevitra araky ny toerana misy azy avy ny antoko sy ireo mpanao politika ao an-toerana. Tranga efa nisy ary ny ainana teto amintsika izany filatsaka ho fidiana olona mizaka zoam-pirenena Frantsay izany. Ka na dia fanazava aza ny voalazan'ny lalàna, ny noraisina sy navadika tamin'ny fomba hafa izany, ka nahafahany Andry Rajoelina ny rotsaka ho fidiana indray. Aiza ho aiza ny fahafahana sy ny fahaleovantena ny fitarana malagasy. Manoloana ity fanapahan-kevitra noraisy ny fitarana ao Côte d'Ivoire ity. Tsy dirantsika laliny intsony zany, fa ny feo mandeha nanomboka tamin'ny fotoana nalany ho filohan'ny Andry Rajoelina hatramin'izao dia ny hoe i Madagasikara irery no manana filoham-pirenena, manana filoha noho izy mizaka zoam-pirenena Frantsay. Any ka rehefa nigadona teny amin'ny seranam-piaramanidina Ivato i Emmanuel Macron ny maraina teo, dia maro ny nilaza fa tonga ny filohan'ny filoha. Ny Frantsay izay tsy mikendra afa-tsy ny fomba ahafahany mitrandraka ireo arem-pirenena eto amintsika. Nazava iny ny nambaran'ny Emmanuel Macron teny Avoaloha fa isan'ny teboka lehibe hodiniana miaraka ny ahafahana mitrandraka ireo arenan-kibony tany toy ny terra rara. Io fitrandrana io izay tsy tafiditra na ninitsina ampidirina tao amin'ny teboka misy 5 lehibe voalazan'ny Andry Rajoelina dia ny foto-drafitrasa, ny fampiofanana, ny fahasalamana, ny fambolena sy ny fitaterana ary ny herinaratra. Solavaka ary ve ny filoha Emmanuel Macron
ny teny ho teboka fahaenina io dia ny fitrandrahana arenakibony tany sa ny filoha malagasy no nitazona izany ho tsy ambaratelo tsy hivona trany fa niterarara dia ampiasaina amin'ny dingan'ny fanamboarana fitaovana avolenta amin'ny teknôlôjia moderna toy ny batery, écran, téléphone portable, ampoule mitsitsy, fiara hybride, rotor sana éolienne, missile, imagerie médicale sy ny sisa. Raha nita ihany koa dia Emmanuel Macron no nilaza fa amin'ny 30 Jona 2024 ny commissionna mixte avy amin'ny firenena roa tonta no hivory any Paris mikasika ireo nosy malagasy. Raha ny tokony ho izy, tsy ny filoha malagasy ve no mangataka izany voalohany, ka orin'izay vao mamaly ny frantsay. Tena vonina iady ho an'ny tanindrazana sy ho an'ny vahoaka malagasy tokoa ve ny mpitondra amin'izao fotoana, raha izany no zava-misy. Tena vonina hampanjaka ny rariny sy ny hitsiny ve, ka tsy hisy zavatra hafenina ny vahoaka malagasy. Atreto aloha, ambany ny fanantenana fa ho tanteraka io commissionna mixte atao any Paris io. Efa napetraka matsy ny fotoana tahaka izany teo aloha, saingy ny fanjakana malagasy andeha hitaky ireo nosy malagasy ireo indray no nangataka ny fanemorana ny daty. Fomba fijeriny matoan-datsoratra izay fa raha iverenantsika ny zava-nisy tamin'ity androany ity. Fifanaovan'ny ny mpiara-miasa teny amin'ny lapa-panjakana Iavoloha, fijidiana toera-manatantara teny amin'ny lapany Andafavaratra. Ireo no isan'ny nanamarika ny fahatongavan'ny filoha frantsay Emmanuel Macron sy ireo délégation miaraka aminy eto Madagasikara anatin'ilay visite d'État na fijidiana ara-panjakana tamin'ity androany ity. Santatra ny aina sonina saina no mitatra ny antsy prian'izay. Tamin'ny 10 sasany no nigadona teny amin'ny serana ampiaramanidina Ivato ny filoha am-pirenena frantsay Emmanuel Macron sy ramatovadiny ary ireo délégation nahitana ministra, parlementaire ary mpandraharaha. Ny Premier ministre Ntsay Christian sy ny masivo frantsay miasa simonina eto Madagasikara ary ministry ny fanajariana ny tany sy ny fitsinjaram-pahefana Naina Andrea Tsitoaina no nitsena azy ireo. Taorin'izay, niazo avy hatrany ny lapa-panjakana ny Iavoloha ny délégation izay nandraisany ny Andry Rajoelina azy ireo. Amin'ny maha-visite d'État azy, nisy ny fanapohana tafondro misa 220 ho fitsenana ny vahiny, narahana fandraisana ara-pomba fanajana. Taorin'izay, niroso tamin'ny fiainana, fifanan-kalozan-kevitra, fanamafisana ny fiaraha-miasa eo amin'ny rotota, narahana fifanaovan-tsony ny fotoana. Taorin'izay, niazo ny lapany Andafavaratra ny délégation, nitafa tamin'ireo ankizy, ny an'ny feon'izy ireo. Namaranana ity visite d'État ity ny fiainana teo amin'ny filoha, ny teo anivon'ny GEM ary ny MEDEF international. Fiainana ara-stratezika momba ny toe-karena sy ny tontolon'ny fandrarana, hitadiavana ny fomba hanatsarana, ny fifanankalozana ara-traikefa, ara-baritra eo amin'ny firenena rotota. Miaradia amin'ny filoha am-pirenena frantsay Emmanuel Macron tamin'ity visite d'État teto amintsika ity, ny présidente de la région Réunion, ny filohan'ny départemanta ny Mayotte ary ny filoha lefitry ny parlemanta européenne. Nambaran'ny filoha Emmanuel Macron ihany koa ny fanrintsy ny fitsiriritany la France ireo arenak'ibony tany stratejika nana Madagasikara toy ny terre rare amin'izao fotoana izao. Na tsy voalaza tao anatin'ireo fifanarahana no tonoiny ny Andry Rajoelina zany isan'ny teboka nasongadiny tamin'ity androany ity. Momba ny nosy malagasy atao any Paris ny 30 Jona ho avy izao ny fivoriana faharoa ny voamera iombonana araka ny votra teny amin'ny lapa-panjakana Iavoloha tamin'ity androany ity. Fanadediny. Fifanarahana miisa 5 no nosoniavana androany teo amin'ny la Frantsa sy Madagasikara nandritra ny fitsidiana ofisialy ny filoha Emmanuel Macron teto amintsika. Anisan'izany ny fanaova-tsony ny fidiran'ny orinasa frantsay EDF amin'ny tetikasa momba ny famokarany herinaratra ho volobe. Raha toka tsy voaresaka tamin'ireo teboka 5 izay iaraha-miasa no tany sainy Andry Rajoelina na ny etaetany ny fanirian'ny filoha frantsay
isehatra amin'ny fitrandrana ny terrary sy ireo arenakibony tany stratégique eto Madagasikara nandritra ny fandraisam-pitenenana ny teny amin'ny lapam-panjakana ny Iavoloha. Plusieurs accords ont été en effet signés aujourd'hui pour favoriser l'accès à l'énergie et à l'eau. Tena nisy tokoa ny fifanarahana maromaro no siniavina androany mba hampiroboroboana ny fahazoana herinaratra sy rano amin'ny alalan'ny tetikasa goavana izay mifanaraka ihany koa amin'ny fitombony ny filan'ny firenena. Ary ny tiako asongadina manokana dia ny todrano hidroelektrika ao Volobe miaraka amin'ny fandraisana anjarany orinasa EDF. Nandritra ny fiainanay dia niresaka momba ny fiaraha-miasa ihany koa izahay. Irinay ho mafiorina ireo fifandraisana ara stratezika manodidina ireo laharam-pahamehana izay nangatanay tamin'ireo ministera voakasika, ireo sampandrara, anisan'izany ny angovo miaraka amin'ny tetikasa hidroelektrika, fa ihany koa ireo tetikasan'ny angovo avy amin'ny rivotra sy ny masoandro. Ankoatra izay, eo ihany koa ireo tetikasa mikasika ny arenakibony tany stratezika, ireo akora tena ilaina ary ny fampandrosoana ireo siatry ny famokarana, ireo tetikasa maro hafa momba ny fotodrafitrasa sivily izay efa noresahanay. Hita fa lehibe ny faniriana izay mifototra amin'ireo fifanarahana efa manatantara izay nosiniavinay androany momba ireo nosy malagasy. Nanapa-kevitra izay ny anao fivoriana iombonana ny komisiona frantsay malagasy mba hitadiavana lalana iombonana amin'ny fampandrosoana sy ny fiaraha-miasa amin'ny fahatelopolo ny volana Jona ho avy izao any Paris, ary nijery ny momba izany izahay nanomboka ny taona 2024. Pour ouvrir des perspectives communes de développement et de coopération le 30 juin prochain à Paris. Et je veux dire que depuis 2019, nous gérons avec pragmatisme ce sujet. Raha ny hita tsy andrajoelana no nitarika ny resaka momba ireo nosy malagasy fa ny filoha frantsay. Dinika amin'ny famerenana ireo nosy izay niato efa taona maro izao. Ny filoha andrajoelana ankilany nanamafy ny fangatahany hijereny la Frantsa nitrosan'ny Madagasikara fa ihany koa namerenany indray ireo vina sy tanteraka tao anatin'izay taona mahery izay. Pour renforcer notre souveraineté alimentaire, mba hanamafisana ny fahavitantena ara-tsakafo, hanomezan-danjany tany ary hanatsarana ny fari-piainan'ireo tantsaha dia mila miara-miasa amin'ireo mpiara-miombonantoka azo antoka sy manana drafitra mazava isika. Ny tanitsika dia niamokatra eto an-toerana izay rehetra ilain'ny vahoaka malagasy mba hanatratrarina ny fahaleovantena ara-tsakafo ary tonga sopotra ho an'ny faritry ny ranomasimbe indianina sy ny kontinanta afrikanina. Nizara tamin'ny filoha Emmanuel Macron ihany koa aho ny faniriko hijerena indray ny momba ny trosan'ny la Frantsa amin'ny Madagasikara. De restructurer la dette de Madagascar envers la France. Ankoatra ny tetikasa Volobe, nisy ihany koa ny tetikasa hafa famokarana herinaratra noresahana izay momba ny tetikasa antetezam-bato mamokatra herinaratra 100 megawatt. Eo ihany koa nisehatra ny fitaterana, isy ny fanohanana ara-teknika, ara-pitaovana ary ara-bola avy amin'ny la Frantsa ho an'ny tetikasa fitaterana an-dalamby Antananarivo Toamasina sy Fianarantsoa Manakara. Izay ny Frantsa ihany no nanamboatra izany tamin'ny taona 2007 hatramin'ny taona 2017 fa tsy voakojakoja izany taty aoriana ary izao voalaza fa irisoana ny fanamboarana izao. Fa nahitana olona nitandahatra maro ny andro ny fahatongavan'ny filoham-pirenena frantsay teny amin'ny lalany tsara soatra ny maraina teo. Miandrandra vokatsoa avy amin'ny feonan'ny rotonta ny rehetra tonga teny an-toerana nanaovana fanadihadiana ariana fitiavana no tatra ny Antsipriana. Nisy ny fanentanana niaraka ho andehan'olona maromaro avy amin'ny toerana samihafa, ny sasany tamin'izy ireto ary nisy ny olona mpiandraikitra nitondra azy ireo tety tsara soatra iandry ny fandalovan'ny filoha frantsay raha ny fanazavana. Nandeha tongotra zay tamin'ny enina maraina fotoananay teo an-trano be teo Pandranandrefana. Valo ihany izay niaraka nainga teny amin'ny trano be teny Pandranandrefana. Efa misy olona mpiandraikitra anay no mitondra anay tety. Hoe amin'ny enina maraina eny an-trano be ny Pandranandrefana fa rapitso makeny tsara soatra eny tsika no vory miandry anazy. Nisy fanentanana. Nanentana anay ara zareo raha fa tsy nitianay nitsena anazy aty dia tsy tonga taty zahay. Nanentana zareo ny fitiavanay anazy dia tonga zahay tonga aty nanentsika anazy aty nitsena anazy. Tamin'ny analan'ny mpitarika anay, izay no nahatongavanay aty. Tsisy tao amin'ny fokotany fa mpitarika anay zahay misy animatrice, misy ny manajera dia manana ny lehibenay zahay. Dia izay no nanentana anay nahatongavanay aty. Ny hafa indray nandeha tamin'ny zotom-pony hijery ny fandalovany. Saiky nitondra sainam-pirenena malagasy sy frantsay ny akamaroan'ireo olona tonga nitandahatra niandry ny fandalovany ny filoham-pirenena frantsay. Ho an'ireo nanaovana fanadihadiana, ny fanampinana avy amin'ny filoham-pirenena frantsay no tena andrasany amin'izao fitsidiana eto amintsika izao. Nilaza ankilany ny hafa fa ny fanambarana ampabe maso ataon'ny filoha frantsay amin'ny fanomezana antsika ny nosy no antenan'izy ireo amin'ny vokatry ny feonan'ny rotonta.
ny tomobile aloha tsy izy fa zay dia nandeha ditongotra fitiavanay anazy zany e. Zay ny tena marina satria zay efa malagasy efa fantatsao ihany fa zay mila n'le fanampiana azy ihany mihitsy zao fa zay zao ohatran'le teo zao zay tonga dia nahazo vola mihitsy zay fanampiana. Zany tena atindihako aty ohatrany efa mahazatra misy filoham-pirenena frantsay efa tamin'ny andron'ny Jacques Chirac tonga taty zao dia mba netanina mpitondra fanjakana tamin'izany hoe opportunité ho an'ny fanjakana malagasy misy visite d'État ohatra zao dia tamin'ity indray misy fanetanana dia mba mandeha moa amin'ny maha-olo-pirenena anao zany dia manotrany tabe zany ara-communiqué rehetrarehetra afaka hoe lazaintsika aminazy ny nosomboravavy rehetra ireo hoe afaka miresaka aminazy président il se passe mangataka ohatr'izany mba mifahazoantsika hoe ahoana mivaly teniny zany dia zay miteta malagasy rehetrarehetra zany le valy teny avy aminazy manokana misy hoe mba asiana resaka zany le nisosy reny zany laza mivatana zany président tokony laza mivatana hoe fandeha momba le nositsika ireo dia mba eny vahoaka malagasy zany mivaly teny dia zay zava-dehibe zay. Saika feno mpitandro ny filaminana niparitaka tamin'ny toerana maro teto Antananarivo tamin'ny ity androany ity ho an'ny teny Analakely manokana norakofana mpitandro ny filaminana ny arabe ny faleovatena atreny Soarano. Iverenantsika eo rehefa avy eo ny akon'izay fandaminan'izay ho an'ireo mpiasa tena sy ny mpitatitra tamin'ity androany ity fa lafim-baovao mifandraika amin'ny fodimandry ny Papa François. Maro tonga nanatrika ny sorona masina lehibe ho fisorana n'Andriamanitra teny amin'ny karamasinda François Xavier Antanimena androany noho ny falasan'ny Papa François. Lamesa izay notarian'ny kardinaly Désiré Tsaraazana nonce apostolique sy ny fivondrona beneveka niaraka tamin'ireo pretra sy religiozy ihany koa. Fotoana izay notronony ireo solotena-mpanjakana sy mpanao politika ihany koa niara-ny ombombavaka tendy any toerana tojondrina tahiry no mitatitra ny antsiprian'izay. Tsy adino ny paparay masina mihitsy Madagasikara hoy ny nonce apostolique ny monseigneur Thomas Griza nandritra ny toriteniny androany. Isaky miona izahay hoy izy dia manontany foana izy ny hoe manao ahoana ny fiangonana ao Madagasikara ao. Na dia marefo aza ny paparay masina tao anatin'ny andro vitsivitsy dia mbola nanao fanendrena ivika ihany ho an'ny feno arivo atsinanana. Io fanendrena io no fanendrena ivika farany nataony hoy hatrany ny nonce apostolique. Tsaraona foana ihany koa ny nandalovan'ny Papa François teto Madagasikara tamin'ny taona 2024 izay nanamarika ny fifandraisana akaiky misy eo amin'ny Madagasikara sy Vatican. Teo ihany koa ny fiahina manokana ny manitra izay antom-pisin'ny Papa hatrany amboalohany. Lutter contre la pauvreté, miaga ny fahantrana, na materialy na ara-panahy, manolona fandriam-pahalemana na hoe fialamana, manangana tetezana, mity ny tanitsika. Dia ireo tena lehibe ny ompanany iraka na dibony masinapiera any Papa François. Ministère pétrinien du Pape François. Nafonja kosa ny afatry ny kardinaly ny son éminence Désiré Tsaraazana nalaina avy amin'ny afatry ny Papa François ny amin'ny tokony ananana toetra hiasa loha amin'ny fiainan'ny hafa. Fa raha izay no tanteraka dia ho lasa lavitra ity tanindrazantsika ity. Hafatra izay miantefa amin'ny rehetra ialana amin'ny fitiavatena fa tokony anaso ny hafa. Nanana anjara fitenenana avokoa ny solotena ny FFKM sy ny CEPAL na ny Commission Épiscopale de Madagascar ary ny solotena ny fitondrana izay samy nitondra ny avatra sy ny teny fampiononana ho an'ny Église catholique romane eto Madagasikara. Sapanay ny ezaka vita ny paparay masina François teo amin'ny fitiavana tsy mitanina fa fitiavana manakaiky mahantra ary fitiavana manome ohatra velona ao amin'ny finoana kristiana. Manoloana izany ny FFKM dia miara-ony amin'ny fiangonana katolika ny eto an-toerana sy ny any ivelany. Nasongady ny mopera Pedro ankilan'izay fa fampianarana ny mpitondra fanjakana rehetra fa ny fahefana azo avy amin'ny vahoaka dia natao anompona ny vahoaka indrindra ampiasaina handresena ny fahantrana. Ny firenena rehetra izay ny olo ny ino ty président rehetra eran-tany izay manatrika asabory sy ny fandevenana inga no tsapan'zareo io hafatra io. Ireo manampahefana dia
le fahefana ananany avy an'Andriamanitra avy any mavoaka hanompo ary hanompo ihany hanompo ary manome ny aina ho any vahoaka zay nifidy azy ary raha hiezaka toy izao tsy maintsy ho resena ny fahantrana tsy maintsy. Anio ariva moa no anainga iazany Roma ny kardinaly Désiré Tsarazana iara-dalana amin'ny ihany koa ny filohan'ny fivondronam-be ny évêque eto Madagasikara ny Monseigneur Fabien Raralambo Niaina. Izy ireo no soltenina ny fiangonana eto Madagasikara amin'ny fandevenana ny Papa François izay totosaina ny sabotsy ho avy izao. Aorin'izay dia hiatrika ihany koa ny conclave izay ifidianana indray izay filoha vaovao ny Église catholique romane manera ny tany ny tenany. Tsy misy tombatombana manokana azo atao amin'ireo kardinaly miisa 5 maneran-tany andray anjara amin'ny conclave isafidianana ny mpandimbo ny Ray Masina François amin'izao fotoana izao. Azo vidiana ho lasa Ray Masin'ny fiangonana katolika avokoa ny kardinaly rehetra mandray anjara izay ho tanterahana andro vitsy aorian'ny fandevenana erinora zafamanana mitatitra ny fanadidina. Mandramaty ny asa mahapapa Ray Masina ka ny kardinaly no voatendry ho mpanolotsaina azy maneran-tany. Miisa 5 ireo kardinaly latsaky ny 20 taona maneran-tany ka ireo no miomana ho mpifidy sy ho fidena raha misy ny fahabangan-toerany Ray Masina toy ny amin'izao fotoana izao. Aorian'ny fanetrina ny vata mangatsiaka ny Papa François amin'ny sabotsy ho avy izao no hanomboka ny filan-kevitra manokana iarahan'ireo kardinaly maneran-tany andinihina ny fironana arakevitra misy manerana an'izao tontolo izao. Kardinal rehetra eran-tany voafidy rehetra mbola agnatin'ny taona feptaona iasana dia miazo ny Roma daholo farafatarany azomaty tonga ny Roma daholo kardinal miaraka fandevenana ny Papa Ray Masina izay efa fantatra ny fandevenana fa asabotsy amin'ny 10 ero local any Italie io. Dia aorinan'igny fandevenana io zany dia misy conseil spécial ataona kardinal mijery kaiky ny tendance mondiale ankehitriny ina ny tendance amin'izao fotoana izao dia arakaraka ny tendance iny zany profil ny Papa mety holaninao hoe iza ny kardinal afaka miaraka an'izany tendance zany sy mahakasika ny hoe finoana kristiana katolika fotsiny fa tendance mondiale zany dia igny zany mirona amin'igny ny fifidianana. Miditra ny conclave avy hatrany ny cardinaux zany hoe le mihoatra ny 20 taona zany fa tsy mantasabatsy tsony fa 20 taona midina miisa 5 isan'izy ireo miditra ny conclave dia conclave io zany miditra amina efitra anankiray efa hainareo any amin'ny Manzery agny amin'ny KTO amin'ny canal 7 agny amin'ny PDB fa manazava an'io miditra ao zany zareo cardinal reo dia ny cardinal tsirairay papable zany hoe azo vidiana papa fa mivoaka avy ao dia papa anankiray ihany mivoaka avy ao fa tsy hoe papa roa na telo zany hoe mahazo majorité absolue zany hoe 50% mahery majorité zay vao mivoaka ny setroka fosy amin'ny cheminée Vatican ao vao mivoaka ny setroka fosy dia miteka ny ziaby eran-tany sy eo tokotany Saint-Pierre miandry ambavaka fa hoe nahazo papa sika. Sady mpifidy no azo fidiana avokoa ny kardinaly rehetra tonga manatrika ny conclave ka iray amin'ireo kardinaly afrikana miisa 20 i Monseigneur Désiré Kardinaly Tsarahazana archevêque ny Toamasina. Tsy misy ny tombatombana na fepetra manokana amin'ny mety ho mpandimbo vaovao an'ny Ray Masina François raha ny fanazavana. Ny fisahan'ny fanamasina no mamaritra ny mety ho vokatry ny fifidianana mandritra ny conclave. Ny izy zany tsisy resaka politika hoe propagande ary tsisy communication misy anatiny ao hatramina prise aza tsisy ao fa hoe anaovanao chargement téléphone tsy mitanao téléphone fa individuel amin'ny banc misy anao igny anao dia stylo miaraka amin'ny papier blanc anondratanao ny anaran'ny candidat laninao sy ny sisa manitra ny firemberegnany fividiananao na miverina indroa miverina intelo miverina lefatra miverina impolo arakaka ny zava-misy fa vavaka natao ao dia ny fanaovana fanahy masina no atao ao. Iny fois zany mivoaka ny setroka fosy lany ny papa tout de suite mandeha amina efitra anankiray zany le papa lany mivavaka dia amin'ny efitra anankiray koa ambadika ao efa misy modelina sotanina na papa marobe efa pré ao dia manoatra zany hoe inona ny gabariko ao dia mivoaka avy ao zany ianao avy mivavaka dia miseho ny cardinaux dia zay mitarika ny cardinaux zay mankany amin'ny balcon isehoana amin'ny vahoaka. Tous les cardinaux sont papables. Zay angamba no azo vidiana papa zao ny cardinaux jiaby. Isika Madagasikara en Afrique zao misy 18 cardinaux en Afrique. Isan'izay ny isika Madagasikara i Monseigneur Désiré Tsarazana. Papable daholo zay miditra ao amin'ireo 135 cardinaux reo candidat daholo zareo 135 fa mivoaka avy ao nefa papa anankiray ihany cardinal anankiray mivoaka avy ao ka tsisy misy hoe profil hoe tiano ana fa
le 135 io azo vidina papadaholo zy aby izao alina izao no fantatra fa itododoho ho an'i Rome i Monseigneur Désiré Cardinal Tsaraazana hiatrika ny lamesa sy ny fanetrina ny vata mangatsiaka ny Ray Masina François no sady handray anjara amin'ny fifidianana izay ho Ray Masina ny fiangonana katolika vaovao fandaram-potoana izay iankinany NDB ny fiangonana katolika maniran-tany 9 andro aorinina nambarana ny nafatesany Ray Masina no mifarana ny andro fisaonana mivadika ho andro firavoravoana izany raha vantany vao midonika ny setrika fotsy tazana eo amin'ny tokotany ny bazilika ny Masinda Pierre. Papabla avokoa zany ny kardinal rehetra arak'izay ahafany eo kevitra izay dia izay ihany koa no antsika misety vetivety ao anaty doka fohy aza misaraka aminay ary. Tsika miara-miketrika ilay ho avy mamiratra miara-manorina mamorina tsy hijanona tsony satria efa hainao fa tsika tanora no tompony ndao ifandray hitady inspiraka vaovao hanoratra ilay pejy vaovao mety amintsika afaka mamorina maneho ny maizy atsika efa aty amintsika zao ny baolina tsisy anakantsika satria isika iray mifandray miara-manokatra lalana vaovao ka tonga le fotoana zao dia zao ndao falera Thelma Niovao yes sarobidy ny fotoana ka na ny segondra ray azy manandanja aza velo resiny rotoroto ireo fotoana mamy manokana fotoana ho anao sy ireo olona akaiky ny fonao ho anofinofinao sy ny tetikasanao miaraka amin'ny indrana 643 ao amin'ny PAMF miamora kokoa ny fiainana aza miasa saina fa ho karakaranay ianao antso ray dia tonga manantona anao izahay iara-dalana isika mitetikasanao ho vita indrana 643 manantona anao ny fampindramam-bola Extra propre Tinaran le vovtsavony Extra propre Rakalté izy no tena ambony Extra propre Ankoany savambara Extra propre Mbola savony io no tena tsara Extra propre Enoy Ity misy vaovao atolotra ho anao Ity le savony vaingana ny fiasany tena haingana Mora manala loto Rana salamba tonga de mazoto Savony vaingana io mandratra tsara Tasiraheta to de miala Tsara kaltao Mety be aminao Rehefa mandeha amin'ny épicerie E ikisa fotsy tenenry Rehefa mandeha amin'ny épicerie E ikisa fotsy tenenry E ikisa io le savony vaingana fotsy Io tena mety amin'ny raha fotsy E ikisa ihany ny extra propre Ndana tonde mividy zao de zao Fa io mety be aminao Manana nofinofy ianao eto izahay anatanteraka azy reharehanay eto amin'ny Braid Madagascar Banque Populaire ny mampahomby isan'andro ny tetikasan'ireo mpanjifa 3 hetsy manerana ny nosy na aiza manohana anao hatrany izahay andao ary hiara hanandratra amin'ny fikasanao Braid Madagascar Banque Populaire là où vos ambitions rayonnent. Anoizatsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity ala ity. Isan'ny fototra iray mampiroborobo ny fampianarana ambony ny fisiany foto-drafitrasa samy manaraka ny filan'ny mpianatra sy ireo manovo fahalalana ao aminy. Izay ihany koa no isan'ny fanamby napetraka ny teo anivony SSTM ao Mahajanga izay navita ny ampahany amin'ny efitrano fianarana R+3 izay notokanana ny farany herinandro teo. Anja Robert Kolo Mahajanga. Mariky ny firoborobony ISSTM eo amin'ny fampianarana ambony eo anivon'ny Université ny Mahajanga
Ny fahavitany ity ampahany amin'ny fotodrafitrasa misy efitrano fianarana ao amin'ny R+3 ho an'ireo tanora manaraka ny lalam-piofanana eo anivon'ny ISSTM na ny Institut supérieur des sciences et technologies de Mahajanga izay notokanana tamin'ny fomba ofisialy ny farany herinandro teo. Ampahany ihany satria raha ny tanjona farany dia trano anankiray R+3 en forme de U no eritreretina ho tanterahina. Ka izao ampahany voalohany izao dia vitanay raha ohatra ka atao anatin'ny 120 jours no nanaovany azy araka ny fanarahana tamin'ny entreprise izay nanao ny asa. Ezaka manokana avy amin'ny ISSTM na fonds propre no namitana ny asa. Ary eto dia miantso ny partenaire rehetrarehetra izay afaka hanampy satria mbola betsaka ny hatao ahavitana an'izany R+3 izany. Miantso ihany koa ny namana izay handimby mba hanohy ny ezaka hatramin'ny farany ka engana ny mba ho vita ity trano izay nofinofy ny SSTM tia ka mba hitondra avo ny karazany fampianarana ato anatin'ny Universitény Mahajanga ary hitondra avo ihany koa ny Universitény Mahajanga. Reheren'ny Universitény Mahajanga trano ny fivoarana misy eo amin'ireo Institut supérieur misy ao aminy amin'ny alalan'ny fotodrafitrasa toy izao izay mamaly ny filany ny mpianatra. Ninninona zavatra resahana raha ohatra ka mbola resaka an'izany ataontsika hoe enseignement supérieur de qualité zany tsika iresaka ny hoe fampianarana ambaratonga ambony ho an'ny rehetra dia tsy maintsy miainga amin'ny fotodrafitrasa aloha. Université Mahajanga dia manana fomba fiasa manokan'izay misy firaisakina ato misy zavatra hitambarana atao fa ankoatran'izay ny établissement tsirairay dia misy fananana masina ihany koa mandray anjara amin'izany fampivoarana amin'ny fisian'ilay fotodrafitrasa eto amin'ny Université Mahajanga. Ny SSTM dia fampianarana teknika amin'ny ankapobeny ary ahitana mention miisa 3. Ny mention sciences et techniques du numérique et physique appliquée, au ni mention STI, sciences et technologies industrielles, ari au yanku ni STGC, mention STGC, izaya la vaina mnoe sciences et technologies des génies civils. Rajerena iro mention rewa de miss ni niveau licence, miss ni niveau master, de rehefa tambatra ny fitambarany eo amin'ny parcoursive zany au niveau licence de misy parcoursive ihany koa au niveau master. Efitrano misa efatra amin'ireo efitrano misa 23 amin'ity R+3 namboariny ISSTM ity araka izany izao vita izao ka mbola betsaka ny ezaka ny amin'ny fanohizana ny asa ho tombontsoan'ireo tanora malagasy manovo fahalalana eo anivon'ny ISSTM eto Mahajanga. Manabahiny indray ny sampana fampalalam-baovao amin'ny ity dia tsy iza fa Olgras Idialy Apollinaire izay tompona andraikitry ny atolotra hindrana 643 eo anivon'ny première agence de microfinance miarabanao tonga soa ato anatin'ny fampalalam-baovao mialohany hidirantsika ao anatin'ny votoatiny tsara-pahafantarana amin'ny mpanaraka ny fampalalam-baovao ihany angambany makasika ny tolotra hindrana 643. Faly miarabanao iva dia miaraba ny mpanaraka ny vaovaon'ny Kolo TV ihany koa tonga indray izy vao amin'ny hindrana 643 andro any hanazava misimisy bebe kokoa aminareo hoe ohatry ny ahoana ilay tolotra hindrana 643 tsara ny manamarika fa ny tolotra hindrana 643 dia tolotra fampindramam-bola any première agence de microfinance. Inona ny tena isany mampiavaka n'ity tolotra manokana ity? Miavaka kely tokoa ny hindrana 643 satria ny fahalalantsika ny première agence de microfinance hatramin'izay dia hoe manana maso ivomisandraka izy eto Antananarivo anefa kosa fantatray hoe ohatry ny ahoana ilay andavanandrom-piainan'olona eto Antananarivo izay ao anatin'ny rotorotsy ny embouteillage lava maro anefa ireo te hisitraka tolotra fampindramam-bola dia nanangana izahay satria izahay moa anisany hoe pionnier ny resaka digital eo amin'ny sehatra microfinance dia nanangana ny agence virtuelle hindrana 643 izahay ho fanamorana ny fafana misitraka ny tolotra aingana dia aingana fikarakarana amin'ny hindrana 643 satria telo ka hatramin'ny 7 andro dia mivaly ny fangatahana fa mila miantso fotsiny ny laharana 643. Miantso an'ilay laharana zany dia ao misy ny mameno toromarika rehetra ahafahana misitraka n'ilay famatsim-bola, ilay findramam-bola.
zay indrindra miantso an'ilay 643 dia misy tompona andraikitra mandray ao misy fanontaniana vitsivitsy izay apetrakany dia avy eo misy ny descente sur terrain izay ataon'ny agents commerciaux anay dia ao anatin'ilay fotoana vitsiny teneniko teo dia mivaly ny fangatahana. Iza very ny afaka misitraka ny tolotra? Ireo mponina monina eto Antananarivo sy manodidina no afaka misitraka ny indrana 643 aloha hatreto afaka misitraka ny tolotra daholo na olona miasa tena na miasa amin'ny orinasa ireo mpandraraha salatsalany majinika ary efa vavety na ireny ataoko hoe efa grande entreprise dia afaka misitraka ny tolotra indrana 643. Mety misy karazana ataontsika hoe plafonnement ve amin'ny vola afaka anaovana findramam-bola sa manahoana hatramin'ny ny barème ao anatiny. Manomboka amin'ny 10,000 tapitrisa ariary ny tolotra indrana 643 ary arakaraka ny tetika asanao ny vola afaka indramina fa ataoko hoe tsisy plafond aloha izy hatreto. Fanentanana farany ary idéaly. Ie, aza misalasala raha ohatra ka misy tetika asa ny hoany misy besoin amin'ny resaka findramam-bola dia faly izay manolotra anareo ny indrana 643 izay mora dia mora ny fisitrahana anazy ary agny ana fikarakarana dia atsoy fotsiny ny larana 643 dia manatona anareo. Azo atsoina amin'ireo opérateur rehetra io larana 643 io sa manahoana ny makasika an'izay? Afaka miantso daholo amin'ny opérateur rehetrarehetra ao Madagasikara fa fotsiny tsy atao tolotra na offre le izy fa crédit tsotra ny ampidirina dia vao misy mandray ianao dia tonga dia miteny fa tonga dia misy tompona andraikitra mandray avy hatrany zany raha vao tafiditra ny antsonao. Ankasitrahany ianao idéal tao anatin'izay fampafantarana bebe kokoa makasika ny tolotra indrana 643 hoentin'ny première agence de microfinance eto Madagasikara zay. Fiverenantsika ny akony fijidiana ara-panjakana ataon'ny filoha frantsay eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Randro tsy fiasana fialan-tsasatra ho an'ny rehetra tamin'ity androany ity. Tolona ho an'ny fivelomana andavanandro ny zava-misy ho an'ireo miasa tena isan'izany ireo mpivarotra eny Analakely sy ny manodidina izay miankina amin'ny fidiram-bola isan'andro ka tsy maintsy manohy ny asa fivarotana. Raha ny fanazavana Tsiaro Rasoarivelo no mitaritra ny fanadidina. Manohy ny asany andavanandro hatrany ireo miasa tena na voatondro andro tsy fiasana azy androany. Raha ny katona sinangina ny birao sy toeram-piasana maro teto Andrenivohitra tsy nahitana fiatoana kosa ny tapatapany mpivarotra madinika. Raha ny tena Analakely sy ny manodidina manokana nitota amin'ny asa fivarotana mahazatra ireo mpivarotra eny an-toerana. Amin'ny mampiasa tena azy ireo ny anina an'io tadiavina an'io ka tsy maintsy mivarotra ho izy ireo. Zay safidy ny asa mihitsy androany satria ny entana koa tsy lany dia raha ohatra ka tsy lany dia lo fotsiny rehefa tsy amidy satria entana mora aloha ny entana amidinay dia tsy maintsy amidy. Rehefa tsy mivarotra dia banga maskarena dia zay mahatonga anay mivarotra. Tsisy fiantraikana tokony tsisy fiantraikana majinika mihitsy zany ny filoham-pirenena Frantsay ve ny tonga eto Madagasikara dia ny olona tsy afaka hivarotra. Dina no hoaninay zany raha tsy hivarotra zay. Tsy maintsy miasa foana maty vao tsy miasa tsony satria mivarotra zay dia rehefa maty vao makaina fa tsy maintsy ny anina androany tedavina androany dia tsy maintsy mikarama zay. Raha maro no nankafy ny andro tsy fiasana androany no ity fandalovan'ny filoha frantsay ity efa sahirana kosa ho an'ireo mpivarotra ireo. Vitsy ny mpandalo nangina tsena zarara nalafo izy ireo raha ny fanazavana hatrany. Zay monko tsy miankina amin'ny hoe fanjakana zany fa ny anay izay hitanay ety no hoaninay dia tsy maintsy mitady foana izay isan'andro san'andro fa raha tsy izany dia tapaka zany ny kapoaka arotsaka. Raha hoe amin'ny andro tsy fiasana andavanandro tsotra aloha dia betsaka ny mpividy fa raha ny androany izy ny olona anko na iano an'ilay hoe tsy mahazo mivarotra hoe tsisy tomobile sy mora nandarantsao zany dia vitsivitsy ny petsena androany. Nefa raha hoe andro tsy fiasana tsotra ohatra ny mahazatra zany tokony betsaka noho ny androany ary ny mpividy. Tena misy voka-dratsy mibetsaka mihitsy satria ny ankamaroan'ny mpivarotra namanay zao dia tsy mivarotra any ambadika any fa voafehifehy be zany le toerana hoe tsy azo hivarotana eto fa party avarina azo hivarotana nefa le party samy manana plasiny daholo ny tsirairay dia tsy afaka ny hoe akaty aminay zareo avany. Androany aloha mangingina be zao mbola tsy vaky loha mbola mangingina be tsisy mpandalo eo mba misy taxi be mandalo ihany eo ambadika petsena raha nefa tsy misy na le komorianina petsena ireny ary mbola tsy mandalo zao. Mihena aloha androaniko zao mangingina tsisy mpiasa dia tsisy petsena mandalo mihitsy.
andro tsy fiasana ho an'ny rehetra saingy tsy voakasika amin'izany ny olona sahidrana miankina amin'ny fidiram-bola isan'andro ho hiatrany ireo miasa tena zava-misy izay manasongadina ny mahamarefy ny fivelomana amin'ny asa tena ankehitriny ka mitakidravitra hiarovana sy anohanana ireo mpiasa tena amin'ny tompon'andraikitra mahefy izy ireo. Nangina ny tsena fa maina ihany koa ny fitateram-bahoaka raha ny faneho-kevitra ireo mpitatitra tamin'ity androany ity. Tsy toy ny andro tsy fiasana hatramin'izay ny fivezivezen'ny olona teto an-drenivohitra. Raha ny zava-misy ny ena ny isan'ny olona mivoaka ny trano sy mandeha amin'ny taksi be. Hoy ny mpitatitra nanaova ny mpanao gazety fanadihadiana ankoatr'izay vitsy ihany koa ny fiara-niasa tamin'ity androany ity. Tsy toy ny andro tsy fiasana rehetra ny teto Antananarivo androany. Nalalaka ny arabe, betsaka ireo taksi be tsy niasa, tsy nahitana fiara ny tandahatra intsony tamin'ireo toerana fahitanan'izany tamin'ny androany ity. Andaniny, vitsy ihany koa ny mpandeha raha ninambaran'ireo mpitatitra. Raha toa ka olona milahatra no miandry azy ireo amin'ny toeram-piandrasana taksi be hatramin'izay, zara raha isy olona androany. Misy amin'ireo mpitatitra nilaza fa tsy hiasa mandra-pariva ny andro, vokatra izay tsy fisian'ny mpandeha izay. Arak'izany, nisy fiantraikany amin'ny asa fitaterana ny fandraisan'ny fitondram-panjakana fanapahan-kevitra ho andro tsy fiasana androany ity raha ny fanazavana hatrany. Betsaka mpandeha aloha zany somary malaladalaka ny lalana. Tsotra ny isan'andro. Tsisy akavitsiana sisa. Sera raha tsy feno pariva. Mety mijanona tampoka raha ohatra hoe misy ny tsy fampiany viesimo sy ny olona satria lasa nitsafaty antoka ho anay le izy. Ohatr'izao zay zany mandaa olona foana e. Fa zao zay zao lasa tsisy olona tsy feno. Misy ilay amin'izao tsisy olona mihitsy. Ny andro tsy fiasana vitsivitsy zany le misy fiantraikany amin'ny asana le izy. Fiara-miasa moa vitsivitsy ihany, milamina tsara. Eny misy be mpitaingina ihany aloha mibizy fa vitsivitsy miasa. Ny olona misy mitaingina fa bizy ny tsy maharaka. Raha ohatrana manokana zao iasa parivan'ny andro. Raha ny zava-nisy, niavaka tamin'ireo andro tsy fiasana sasany ny androany tontolo andro. Na dia andro tsy fiasana aza dia saika ahitana fitohanana ihany eto an-drenivohitra hatr'izay ary be mpivezivezy ihany koa eny amin'ny arabe. Fanarahana ny fandaminana ve no tsy nahitana n'izany androany ity sa ny fahatahorana ny mety hisy ihany fandrahonana ataon'ny mpitandron'ny filaminana toy ny tsy nahitana an'ireo mpivarotra sasany androany. Ankoatr'izay, tsy nahitana mpangataka sy mpatory amin'ny arabe ihany koa teto Antananarivo androany. Dia izay ihany koa no hoentsika miampita ao anatin'ny maresaka iraisam-pirenena vetivety. Ny esoron'ny fitsarana tao anatin'ny lisam-pifidianana ny mpitarika ny antoko-mpanohitra lehibe ao Côte d'Ivoire. Tijanina Tiam amin'izao fotoana izao, antony nanarany zoam-pirenena ivoiriana, nananany ny tena ny taorian'ny fahazahoana ny zoam-pirenena frantsay ny taona 7 ho ny filohan'ny fitsarana ivoiriana. Trango izay manilika azy tsy ho isan'ny kandida hifaninana amin'ny fifidianana filohampirenena ny volana oktobra ho avy izao. Nanamafy ankilan'ny kandida fa tsy misy olo-kafa fa tolotry ny antokony hanolo azy amin'izay fifidianana izay. Ny tenan'izay milaza ny anohitra ny fanapahan-kevitra eny anivony fitsarana isan'ambaratongany amin'izao fotoana izao. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny fampahalalam-baovao naiza misy ianao hankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany mandra-pitafa ho amin'ny raha-pitso indray ary tombo kilasy tombo vavy veloma tompoko. Ray dia tonga manantona anao izahay. Iara-dalana isika, mitetika asanao ho vita. Indrana 643, manantona anao ny fampindramam-bola. Vous a présenté ny vavao. Isa ihany ny extra propre. Ndana tonde mividy zao dia zao, fa io mety be aminao.
avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.